Iteranasa autoridade provável que são. Sorna de mancha fundamental. Etle de mancha tu punyesin faifan. Namur na lanta sintani. Le befunata sat ment que o federal. Asan raton se so sintana no. Au faifan em lanta de macastas. Ment que o não se social federal. Fakastan. Fale piazza. Ogan fanatino. Ogan fanatino. Amen, com Sophie Brinzo. Amen, com Sophie Brinzo. Hallelujah, hallelujah. Ura kamafanta. Hallelujah. Enuene, ndayandu nistona, niatena nwanan, tanya neft, arulatsump di me arriva, ntuga. Na nara kan Jesus tam zantueran zani. Teson yul na tam zani. No na yul. Te usis pianat. Ravau yul la ustam Jesus. Fat sumisian na umenas. Sumisian na umenas. Teson na val Jesus. Yin nan tukne tam zan Philip. Te chompos Philip. Sa te pete que te omsezis in zeren le cofre. Te usis. Sis ninin na tsuniat, sis yaswato, dikaze, sis ninin na aswato, fane nefta na desera, smis buvarjan, silaina nem desera fulano, fat sis avatas dinan, dikaze, nraf tana nan pianata, manlona nyulla tsub dimerif non, faiz, usis in Bible. Om John na tukfayan nandin fayan. Efa na lala meluan ftona. Sezava na tuknuaton. Teitenem na wandu anerif. Isma lala zava na tuknuaton yung fiana no. Miota luneta eta wanat no. Ntiafa mas pewas. Hallelujah. Hallelujah. Rantut kenzer kofra. Philip. Le boat kel. Mission Tairu Fikabanan. Ten meme. Philippe Arentene. E fatap na lalan. Te uzi Jesus. Miss Lalanam Sukat. Miss Lalanam Sukat. Dramandeko. Om John tuk van ik bin vol. Narar maf Lazarus. Denana tunan Jesus nena bav nena kru. Atawa Marta Smari. Nanina kolis. Sat na kanem Jesus ntenoe. Marar Lazarus letino. Te uzi Jesus, zambala suan, pede que tom letuera na te lunis, bola na nunyasa tukna tom zantueran zan, fazon zavatan tank, mat Lazarus, armate farane fanalev, te uzi zin mantiden, si seas o totsun, fe fatap na lalan, fa uzi Jesus un zur, aizan nande verana rewas, te cisna na puas, unitsnue, ananga na matis, Fauzi Mari, uzi smart, ratetu no, smart nena tag. Fauzi Jesus, sane soete, smart sane na tano. Ito niya soe, smart nena tano. Ito sarantana se maitaret, semana. Isa neto do anerif. Isa neto do anerif. Isa neto do anerif. Enuem sai semana tanana to sarantana no. So san sabati tanget. Se sabata si sate na insun. Sati yet Jesus bola isia swate na itai. Ura kama fela. Hallelujah. Hallelujah. Deus is nul. E fati sia zoto tsune zanu Jesus bola misia zoto. Sati e toi. Zavatan tank. Sankan Lazarus. Uzi Jesus tamlet ula sub dimeriv. Sota na wa right. Sota na wa fenon na fukatantan. Tomat kin sorana
Voky ny olona tsy midimy arivo, nisy ambony 20 tao ambadiky ny fisaorana, misaotranao araiky Jona 2:19 fa niay noa ianao taorin'izay Lazara nisangana tao Lazara izy le maty efa mifatotiny lasa teo varavara-pasana vana mifepaty nandendera ny tanàna Lazarus tsy mareteka ao an'Andriamanitra tsy mareteka ao an'Andriamanitra ny fotoana no anerivo dia zao ny zavatra hitanga anomboka izy fampitombona amin'ny fomba tsy sakatiny saina amizay amin'ny alalan'ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ary ninninona Lazarus maty reta tsy misy atenay ty takarivo ty ho velomin'Andriamanitra eto zany halleluja halleluja zao ny zavatra misy osisy oy ataontsangany Lazarus taitra ny manodidina ary laza mahery Jesosy fahatelo ndray mandeha zay tany anaty rano ny safotifotony rivotra safotifotony ozan-dranomasina tao anaty lakana izy nifoazy ny mpianany dia ozy izy mpianany taminy nifoazy ianao fa maty zay nisangana izy dia ozy izy tamin'ny ranomasina ranomasina mijanona amizay rivotra oka amizay dia fa tsy mahazo mitabataba tonga dia mijanona toro tsara ny tanazireny avereny zao maheno anao zay avereny maheno anao zay taitra mpianatra fa tsy nisy zavatra anankiray izany ka nampatahotra an' Jesosy tony foana izy me foana izy misaotra foana izy satria velona ny finoany amin'ny mazanak'Andriamanitra azy fa ny rainy tsy mandao azany za tena sura amin'ny raiko Jesosy avy any Nazareta tsy mbola nandao azany izy hatramin'izay ka mandrak'Androany ary mandrak'izay tsy mandao azany izy halleluja halleluja ary zao ny lazay indroa ombanao mandrakarivo ambara-patoka ny fataperan'izao tontolo zao eto izy androany arivo eto ny heriny eto ny fahefany toronao androany arivo amin'ny anaran'i Jesosy tsy mareorakoraka ao an'Andriamanitra rehefa jerena ny fiainan'i Jesosy tsy misy lalana heverin'izao tontolo zao fa tapony zany ka tsy misokatra rehefa eo izy natapona azy ny avy any avaratra misy lalana foana metapona ny any atsimo fa misokatra foana rehefa eo izy na ny any atsinamina ny any andrefa na ninninona tapona rehetra izy lay mahery izy lay mahery izy lay mahery halleluja fa fanantantananao ianao tsikitana ianao mahery ianao lehibe ianao quanto ti vivrin ty misandrata Jesosy misandrata Jesosy halleluja ataovy ampinoana tsara asandrato akira ny fahefana mandriamanitra zay mahelira rehetra mila ampinono sika andralerivo tampinazany lalana avy any atsimo kande manao zay ho afaniazany tevory Jesosy ilay manokatra lalana avy any ambony tampinazany lalana avy any andrefana tampinazany lalana ny tsinanana tampinazany lalana ny tsinanana matukizay fa tsisy atahorana yakory Jesosy sika manokatra lalana avy ambony awasigna rehetra izy lay mahery lay mahery izy lay magaga izy lay mpanjaka tompony manampahefana visino Andriamanitra mifehy izao rehetra izao sisy zava-magaga tsy hainy ataony aminao eo ihany izy lay
fahefana mandrakizay atreo zao olona rehetra zao Jesosy. Inona lalina tafina rehetra fiainanao androany zay mety efa nampiravoravotananao hatramin'izay tiako ny mampanatona anao eto ny voaty izay olona velona mandrakizay anao fahagagana famantarana eo fiainanao izy amorana tsy misy tonga misy izy amin'io rendez-vous-mpiorana ahitanao ny heriny tsy tosy ny fahefana. Halleluja. Tampinazany lalana mianatefana tampinazany lalana mianatsinana tampinazany lalana miatsinana matokisika rehetra fa tsy atahorana izay fa tsisy atahorana ihako Jesosy ilay manokatra lalana mianamony ifanenana iny antsara voateny androany arivo tonga eto zay tsy jerijery fahagagana fa tena andray mihitsy ny anjaranay avy aminao manatena anao zay miandrandra anao zay mino anao zay mahatoky anao zay mitenena fanamasina mitenena tahaka an'tony Genesis toko voalohany aroka miherin'ny teny izy zay tekeny amin'ny fahefana amin'ny fiainan'izay miainy sy mandray tsisy ninninina afaka anakana anao tsy anao zay tianao anao zay ianao ny miasa amin'ny fiainanay misandrata ao amin'ny teny amin'ny andraran'i Jesosy. Amen. Tega mafeonana. Halleluja. Mazo toerana tompo. Halleluja. Mahery anao Andriamanitro lehibe anao tsisy tahaka anao amin'izay Andriamanitra misandrata ao amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Hey! Vonina venanao hey! Tsy maray orakoraka ho an'Andriamanitra ho an'izay teny. Halleluja. Eno ene Andriamanitra dia Andriamanitra mifeny fotoana sy ny vanim-potoana amin'ny Andriamanitra tompony fotoana azy. Androany ariva ianao tsy tonga eto hiandry fahagagana amin'ny fotoana fa hanetsika fahagagana ara-potoana. Ny rendez-vous ionanao amin'ny famantarana sy fahagagana, famoronana sy fanasitanana dia eo amin'ny fotoana hitenena n'Andriamanitra aminao. Ao anaty Baiboly nisy olona narary nandritra ny 7 taona niandry fanasitanana teo amoron'ny farian'i Betsaida. Fa ny ray
ohatriny androany nandalo teo tamin'izany toerana zany Jesosy avy any Nazarety. Ny olona rehetra marary rehetra dia tonga mba hizaha azy. Fa betsaka tamin'io fotoana io niandry teo amoron'ny fariko mba miandry ny fietsehan-drano. Rehefa mietsika ny rano dia izay marary miditra voalohany tsy mifidy karazana aretina, tsy mifidy karazan'olona, fa izay miroboka tonga dia sitrana. Dia izao ny zavatra nisy. Andriamanitra tamin'io fotoana io efa nanomana ny fanastanana ho amin'ny lala tokana dia nahatongavan'Andriamanitra ho nofo teto an-tany mba ho kapohina hitondra ny rofo rehetra. Dia taika Jesosy, ozy Jesosy, ny olona rehetra eny an-dalana efa mitady azy daholo. Jesosy mantsy mpanao rally, vetivety izy teo amin'ny toerana anankiray, dia ndraindray izy mandalo amin'ny Jeriko, vetivety dia ao Kapernaum, vetivety izay lalana rehetra andehanana isaky ny quartier manao rally sady mandehandeha. Dia izay olona mampiditra ny programa ny fiainany amin'ny programan'i Jesosy dia tsy nisy olona na dia anankiray azy tsy nahazo ny anjarany. Androany arivo ianao no te hampiditra ny programanao ao anatin'ity fivoreny ninninona tontolo rehetra fiainetaeta ao anatinao ka ilanao mikasika Andriamanitra tsy miala may izany ianao androany arivo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra, tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Teo Jesosy tamin'io marary io teo sitrana ve ianao? Teo izy le marany hatry ny 20 taona ka tsy misy labata makatsy fa tsisy excuse zany fa teo sitrana fotsiny tsy teo sitrana. Teo Jesosy mitsangana batao mifandrinao dia mandehana mody. Ataonao tsara ny tanan'izay miaigna. Hitanareo ny rendez-vous ny fanafahana dia mifanaraka amin'ny rendez-vous ifanaovanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho ambohi-piaona ny terrain ity androany sy rahabitso ho toerana ifanenanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay teny voarainao ka mamelona ny finoanao dia natao hiasa vetrany eo amin'ny vatanao. Satria ny teny dia afaky ny ho tonga nofo. Niara-nonona tamintsika Jona 1:1, Jona 1:7-10. Ary ny teny dia tonga nofo, ary ny teny dia tonga nofo. Niara-nonona tamintsika dia Jesosy. Raha vita ny teny namadika ny tenany ho tonga nofo, vita ny teny androany mamadika ny tenany ho tonga fanasitranana, vita ny teny androanariva mamadika ny tenany ho tonga famoronana, vita ny teny androanariva mamadika ny tenany ho tonga arak'izay ilainao. Fa inona ny komande ataonao ampinoana androanariva? Fa ty takarivo ty masika reto ny ahita ny vokatra goavana amin'ny vavolombelona ataon'Andriamanitra eto. Fa hiasa ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy avy any Nazareta. Tsy manao orakoraka ao n'Andriamanitra, tsy manao orakoraka ao n'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra mifehy fotoana. Tamin'ny andro taloha dia zao ny zavatra nitranga. Andriamanitra rehefa nanomboka nanota ny olona voalohany Adama sy Eva dia efa nisaina lalina Andriamanitra tao am-pony hoe inona ny zavatra tokony ataony mba hatomombana ny programa mpamonjena iverenan'Andriamanitra eo amin'ny asany tanany dia zasy ianao zany. Satria very sy tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona noho ny fahotana. Zay ny maharatsy ny fahotana. Ny fahotana rehetra asany devoly dia manao izay fomba ahatafasaraka anao amin'ny mpahary anao. Fa androany arivo te hiteny aminao nanomana planina tsara tarehibe Andriamanitra. Nanomana planina izy hidiny eto ambony tany ho tonga nofo, ho tonga olombelona mba hamonjy ny olona. Tsy tonga tapakazo izy mba hamonjy ny kakazo, tsy tonga vato izy mba hamonjy ny vato, fa tonga olona izy mba hamonjy ny olombelona. Ndao antsika hijery kely raha izy ny baibolao fa misy vanim-potoana atao anatin'ny soratra masina nampaminany azy mba naniry ny iaina amin'ilay izy. Saingy tsy azo ny ataony ny aina tamin'ilay izy fa mbola tsy tonga tao anatin'ilay vanim-potoana izy. Fa miarabanao fa ianao amin'izao vanim-potoana faran'izao natao hisitraka an'izany zavatra tsara tarehy zany izay niriny mpaminany tany amin'ny testamenta taloha. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Ndao najerentsika kely. Halleluja,
ny zavatra rehetra hitranga eto dia misy ifandraisany amin'ny teny izay toriana eto. Izay manokatra ny sofiny andray ny teny ihany ny kandidat-ny olona ho isan'ny afaka sy indray famoronana ary fahagagana androany arivo. Miangavy ianao miantombena tsara mandray izay lazain'Andriamanitra aminao fa ty takarivo ty kiondala-panovana ny fiainanao. Ary androany arivo amin'ny alalan'izao teny izao dia izy zavatra hitranga eto ianao no andray anjara amin'izay karazam-pahasoavana lazain'Andriamanitra fa ho tanterana eo amin'ny fiainanao androany arivo. Petera voalohany toko voalohany manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12. Halleluja. Petera voalohany toko voalohany manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:12. Eny neza ty tena mahafinaritra ty nandray ny antony fononareo dia ny famonjena ny fanahy. Ny amin'izany famonjena zany dia notadiavo ny mpaminany sy ny katsahany fantatra dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. 9:12. Eny ny katsahany zany andro zay andro azafady. Eny ny katsahany zay andro na zay toetin'ny andro nitondroany fanahin'i Kristy tao anatiny raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Miaino tsara ve nareo zao le izy fotoana sarobidy napahitana ny mpaminany ny amin'ny fiavian'i Kristy sy ny fahoriany ary ny voninahitra voaomana ho an'ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy. Ny mpaminany dia napahitana zavatra sarobidy nampitsiriritsa azy tokoa satria na izy ireo azy dia naniry ny iaina sy isitraka ny vanim-potoana sarobidy voasoratra nampitondrain'Andriamanitra azy sy nampahalalàn'Andriamanitra azy arak'ilay teny vakiana teo. Jereo tsara ny mpaminany testamenta taloha dia nilaza nanoratra ny amin'ny fahorian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Isaia mpaminany malala dia nilaza ohatra nanomena Tsipriana izy ny fiaretany fahoriana izay tsy maintsy iandry amin'ny Kristy ao amin'ny bokin'i Isaia 9:20 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:12. Niresaka Isaia mpaminany ny amin'ny visiona fahitana nasion'Andriamanitra azo tao am-pony mikasika an'i Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra ary laza ny fahorian'i Jesosy izy sy ny fiaretany. Ary ao amin'ny Isaia dia nilaza zavatra hitranga na dia any amin'ny aoriany fitsanganan'i Jesosy azy. Ndaona jereo tsara ho vakitsika kely ny Isaia 9:10 atao ohatra tsara ny tanan'izay manaraka rehetra. Halleluja. Androany ariva mantsy ho asehon'Andriamanitra eto ny hery sy ny fahefana ma-Andriamanitra velona azy. Ary na iza milo ny fanambarana omeny teny rehetra dia izy natao hoe olo-kendry afaky nisitraka ny zavatra rehetra miafina ao amin'ny teny. Tsy mitory zavatra tahaka ty ny sainao androany arivo fa zay tsy tahaka ty ny sainao no hijoroko amin'ny fanambarana apetak'Andriamanitra ato am-bavako. Iza nino ny teny izay ampitondraina anahy fa izy no anehoana ny heriny Jehovah. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Isaia 9:10 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 9:12. Ozy iza nino ny teny nampitondraina anahy ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehovah. Halleluja. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny sonofokazo amin'ny tany karakaina sy manana endrika na fahatsara-tare izy resaka momba an'i Jesosy izy eo. Ary raha nijery azy sika dia tsisy tsara-tare an'iritsika azy. Ndaona eo dinitsika mikasika momba ny fitondran'i Jesosy ny aretintsika dia kapoka taminy voalaza sy voatanisa ao anatin'io Isaia 9:10 izay angatahako vakino manokana rehefa tonga any an-trano ianao. Ho dingantsika kely izy eo amin'ny 9:10 zao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa sitraky Jehovah ny anorotoro an'i Jesosy ampangirifiry azy rehefa nanolotra fanaty mpanerana izy dia ahita taranaka. Hitanareo izay taoriny fanoloran'i Jesosy ny tenany amin'izay sy ny tsanganany tamaty dia nanomboka hatreo no ny fandray tamin'ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalantsika
afaky niangetaheta ho tonga isan'ny zanak'Andriamanitra. Jesosy sy niteraka, dikan'izay tsy taranakaranofo ny lazain'ny Baiboly eto, fa taranakara-panahy. Ny zavatra rehetra mitanga amin'io taranaka io dia mepita ao amin'ny tontolon'ny fanahy raisy na ara-nofo. Torao tsara ny tanan'izay miaina. Raisy ny ao amin'ny nofo le izy. Dia zao ny zavatra mitanga ho an'izay miaina rehetra. Ny Baiboly dia milaza fa ny tadiavo ny mpaminany ny katsahan'ny fantatry io famonjam-panahy io, fa isika no misitaka an'izany amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao, satria naminany fahasoavana ho antsika izy ho zizy pedera. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ino ilay izy? Ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 1:20, nikatsaka ny andro sy fotoana amin'ny mpaminany izay nanindry ny fanahin'ny Kristy azy tao aminy, amin'ny fanehoana vokatra sy fahatsarana momba ireo fotoana voatendry ireo amin'ny androm-panehoana. Tamin'izany androm-panambarana tamin'ny mpaminany, fa zao fotoana iainantsika izao vanim-potoam-panehoana ny fahamarinana izay vokatra nety ny mpaminany tamin'ny faminaniana izay nambara taminy. Somary ateka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Naniry mafy ireo mpaminany ireo ho tonga eo amin'ny toeranao olon'ny Kristy androany, natao hisitraka ny fahatsarany sy ny fahasoavany rehetra mantsy ianao. Paul dia nilaza an'izao teny izao, manaraka tsara venareo ozy izy Paul apôstôly ao amin'ny bokin'ny Kolosiana. Halleluja. Kolosiana toko voalohany manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Ozy izy ny Baiboly, dia ny zava-miafina lay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olo-masina izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny ireny voninahitra ty zava-miafina ty eny amin'ny Jentilisa. Kristy ao anatinareo zany izay fanantenana ny amin'ny voninahitra mitiava mafy ao an'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia tsy afaky no ao anatinao raha tsy efa avy nitsangana tamin'ny maty izy ary mitoetra eo ankavanany ray. Tonga ao anatinao ny fanahin'i Jesosy na Kristy azy rehefa nandray azy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Ohatra izao le lalana, raisika ianao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Fomba tsotro ohatr'izany no ampidina ny hery sy fahefan'io ao anatinao. Dia zao ny zavatra misy ho azavaiko le izy. Atao tsara tana izay miaina. Ny mpaminany Isaia tsy afaka nandray an'i Jesosy satria tamin'izany fotoan'izany 500 taona talohany nahatongavany, 540 taona amin'izao fotoana iainantsika izao, satria 440 taona lasa i Jesosy no maty eo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary niakatra eo ankavanany ray. 50 taorinan'io nidina tamin'ny andro Pentekosta amin'ny fanamasina tao amin'ny apôstôly, vao afaka nanao afaka nijoro ho vavolombelon'ny Kristy ireo. Ny mpaminany Isaia tsy vavolombelon'ny Kristy, fa ny mpaminany Isaia dia vavolombelona anambara ny fihevian'ny Kristy. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny fiheviana voalohany izay nahatongavan'ny teny nofo tao an-kibon'ny Maria Virginy ho tonga zazakely atao hoe Jesosy. Ny zavatra tsy maintsy aretany, ny fahoriana tsy maintsy hitranga aminy, izay ny namana an'iny Isaia mpaminany. Tonga 2 taona lasa zay ny fahatanteran'izany teto an-tany, satria tonga Jesosy ary rehefa tanteraka avokoa izay nampitondrana Isaia mpaminany rehetra. Ary rehefa niankina tany an-danitra izy ka nanao fanatim-panonerana dia nitondra taranaka maro amin'izay. Tsy afaky niditra ho isan'ny zanaky ny famonjeny zasy ianao raha tsy efa maty Jesosy, efa nombona tamin'ny hazo fijaliana izy ary nalevina nandova fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny fandresena, ary amin'izao fotoana izao eo ankavanany ray izy ary nandefa ny fanahiny ho aso anao. Dikan'izay rehefa miantso ianao ka mandray azy ao anatinao dia isan'le taranaka mandova ny teny fikasana rehetra. Tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Nafenina hatramin'ny fahagola
na fiainana taranaka maro hatramin'ny fahagola fa voaseho le izy maninona tsara hoe voaseho le izy. Misy karazan'olona mpanompon'Andriamanitra napahitana an'izany Isaia, fa misy kosa ireo izay voatendry meloa iaina sy hisitraka amin'ny hoavy izay vokatra izany, ary voalaza amin'ny Paoly fa ankehitriny le fotoana efa tonga androany izany ny fotoana hisitrahantsika ny fisehoan'i Kristy ato anatsika amin'ny voninahitra. Zay mahatonga ny t-shirt milaza eto anatintsika fa ato anatiko Kristy mpanjaka ny zavatra rehetra sy mpamorona ny zavatra rehetra. Oragoraka mafy azy. Halleluja, halleluja. Oh, hozy izy ao amin'ny Isaia toko 7:10. Raisikely Isaia toko 7:10. Oh, tsara ianao Andriamanitra, mpanao tsara ianao. Ny 10:10. Nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangiry firan'i Jesosy rehefa nanolotra fanatim-panonerana izy dia hahita taranaka sady maro andro, ary ny sitrapony Jehovah dia ambininy eo an-tanany. Ino ene ny sitrapony Jehovah dia ambininy eo an-tanany. Ny tanany Jesosy zany dia izy ny bras droit an'Andriamanitra, ny toetra eo ankavanany. Midika zany fa ny fahefan'Andriamanitra rehetra dia tsy natao ambininy eto an-tany rehefa tonga teto Jesosy, raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy, satria ny fahefan'Andriamanitra rehetra tao amin'ny Jehovah na izy azy dia sitrany natolony ho an'ny zanany momba ny raharahantany ray manontolo. Mitiafa mafy mpanjaka sy tompony tompo Jesosy avy amin'ny Nazareta izay sanatra ny voninahitra eto izay anarany. Oragoraka mafy azy. Halleluja. Toizako amin'ny 10:12 koa dia anome azy, koa dia anome azy anjara amin'ny lehibe ary zara-babo amin'ny mahery izy. Satria nahidino amin'ny fahafatesana ny ainy Jesosy io, ary natao isan'ny mpanoty izy. Izy no nitondra amin'ny fahotany maro sady nanao fofonana ho an'ny mpanota. Eno tsara ny hoe ny zara-babo eto dia milaza amin'ny Baiboly fa ao anaty soratra masina ny testamenta taloha rehefa vita ny ady dia zao zay arena rehetra nentin'ny fahavalo dia azo ny mpambabo sy nandresy, azo izay nandresan'ilay fahavalo angonina ho azy. Torotsana ny tanan'izay miaina. Eno eny ty famarinany ty ianao tsy niady, za tsy niady, fa Jesosy ny niady teo amin'ny toerana sy teo amin'ny toeranao. Dia zao le izy rehefa nandresy Jesosy niero ny fahafatesana dia zao ny zavatra nitanga iaina am-pelatana avo indrindra Jesosy no anarany ny fanalahidiny fahafatesana. Dia zao le fanapahana namitany ny devoly any Adama voalohany nanakorotana ny tany ny fahefana rehetra teto an-tany sy any an-danitra. Dia ino tsara ny zavatra mitanga to tsara ny tana izay miaina. Dia zao nalainy Jesosy rehefa resy ny devoly, nalainy tamin'ny tenany rehefa resy ny devoly. Sy noentiny any an-danitra le izy fa ny zara-babo ho an'ny mahery izy. Iza le mahery? Le manam-pahatakarana ohatranà sy ohatranao androany arivo mihaino tenin'Andriamanitra dia manomboka miova amin'ny fomba fijerinao. Dia zao le izy rehefa miova amin'ny fomba fijerinao dia lasa mahery ohatra ny herin'Andriamanitra ianao, satria ny tenin'Andriamanitra ao anatinao manova amin'ny fomba fisainanao ifanaraka amin'ny fomba fisainany. Torotsana ny tanan'izay miaina. Dia zao ianao rehefa nandrayan'i Jesosy, ianao le taranaka avy amin'ny Abrahama, vo avy amin'ny Abrahama tamin'ny alalan'ny famonjena netiny noho ny fandraisanao azy dia mizara-babo amin'izay izy. Inona ary le zara-babo ataon'Andriamanitra androany arivo? Reo fahefana sy hery rehetra nikorotany ny devoly hatramin'izay dia nalain'Andriamanitra teny aminy sy noentiny niakatra tany an-danitra fanomeny anao. Ozy izy efa nomena ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra dia maniraka anareo mandehana ho eto amin'izay le izy. Ino le fahefana? Ny zara-babo Andriamanitra tsy mahareteka ao n'Andriamanitra, tsy mahareteka ao azy. Halleluja, halleluja, halleluja. Isaia mpaminany
naniry ny aina zany, naniry izy mba hiainao anatin'ny vanim-potoana iainanao, afaky ny andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiaina manokana. Saingy zao tonga aloha izy, ary raha tonga taloha izy nanambaran'Andriamanitra ny zavatra hitranga fotsiny izy, fa tsy natao hiaina ny fahasoavana miafina tamin'izay zavatra nylazay. Enoe Isaia nirana ilazany amin'i Jesosy. Rehefa tonga Jesosy, ianao natsangana ho vokatry ny fahatongavan'i Jesosy. Natao hisitaka ianao rehefa fahasoavana rehetra, tsy ny eny amin'ny mpaminany rehetra tany aloha, fa nampitsiriritra azy. Ary anio arivo izara-babo Andriamanitra, ninninona rehetra rehetra, ninninona rofo rehetra, ninninona tova-tsampy rehetra, ninninona faly amin'ny tongotra rehetra, ninninona fahafatesana rehetra, androany arivo izara-babo eto Andriamanitra, izara-babo eto Andriamanitra, izara-babo eto Andriamanitra. Tsara uraguraka wanadamanitra. Enore sole fizarana babo androany arivo mandeha marena saty. Enore mani babo ianao rehefa marena, babo ianao raha manatongotra an'olo efa tsy mandeha tsara. Aiza le fafana mandeha nangalary devolina izy, satria mbola tsy mahafantatra ny tokony ataonao ianao. Fa androany arivo débloqué na sainao anara fa tsy normal raha mandeha mitongotrao, tsy normal raha jamba masonao, tsy normal raha marena sofinao. Babo amin'ny fomba tsotra fotsiny ianao, fa androany arivo ho ampahafantarina anao fa izara babo eto Andriamanitra, amin'ny famororana, amin'ny fanastarana, amin'ny fanafahana, amin'ny vokatra tsara rehetra. Zay andray azany anao nanivampolona mitiava mafeona Andriamanitra. Hallelujah. Hallelujah. Isaia namnany naniry izy ny iaina amin'ny faminaniana, fa ianao nivokatra avy amin'ny fahatanterahany faminaniana. Zao ny fotoana voninahitra, hitaka arivo ty ny rendez-vous amin'ny voninahitra. Zao amin'ny fomba tsotra mila resy lahatra ianao. Ahoana ny fomba ahafahantsika miaina zany voninahitra zany? Ino ny voninahitra lazain'Andriamanitra io? Torotsara entana zay miaina. Tena ho tohizako vela izy. Ho azavaiko tsara mba ahafahanao tena hoe androany ariva misaoty eo ambonin'io seza io ianao, dia nomboka hiteny hoe fotoanako androany. Tsy misy hevitra fa mody miaraka amin'ny anjara koa. Zay sisa ny azonao atao androany arivo. Ho azavaiko sa tsy azavaiko e? Zao ary rehefa miresaka momba voninahiny Andriamanitra dia milaza ny momba ny maha izy azy. Voalohany mpamorona izy. Iza hoe izy? Izy mpamorona izy. Faharoa rehefa miresaka momba voninahiny dia miresaka momba ny fahatsarany, ny asa mahagaga ataony, ny famindram-pony. Zany ndraiky zany dia tontolo miafina ao amin'Andriamanitra rehefa miresaka momba ny voninahiny izy. Ndray mandeha zay nisy lehilahy natao hoe Mosesy. Io Mosesy io mba nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe ampahitao ny voninahitra ao aho. Exodus 3:30 manomboka ny 9:20 ka tamin'ny 9:30. Aloha vakiko mihitsy dia ho azonao tsara ny zavatra tiako tiany fanamasono lazaina androany arivo. Halleluja. Exodus 3:30 manomboka ny 9:20 ka tamin'ny 9:30. Aroa Mosesy mba ampahitao ny voninahitra ao aho. Fa io kosa Jehova, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrenao, ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrenao. Fa ihany zay antrako ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Aroa koa izy tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Dia ho Jehova, ino nisy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambany miaram-bato ianao. Koa raha mandalo ny voninahitra dia ataoko eo tsy efaky miaram-bato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko, dia anaisitra ny tananao, anaisitra ny
Andriamanitra ka hitany voako lamosiko ianao fantavako sy hitanao. Enoina izy. Ozy Andriamanitra ohatr'izao zany paozin'Andriamanitra ampahitao voninahitra ao tozy Andriamanitra tsy mahazo mahita ny aty aloha ianao fa ny any aoriana ny an-damosina any. Firotsana ny tana zay miaina. Enoina nefa manaraka tsara nareo raha diso an'ity teny ity manko tsika dia diso ny zavatra rehetra. Jereo nomeri 12 raisika le baibolinao dia jereo ny boky nomeri 12 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny olona rehefa mibedy ny olona izy Andriamanitra no niteny eto fa tsy toy izany kosa Mosesy. Le Mosesy nolazainy teny ho tenenio Mosesy mpanomboka zay mahatoky amin'ny tranoko rehetra mifanatika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina ary mijery ny endriky Jehovah izy ka nahoana nareo tsy matahotra anmetsiny Mosesy mpanomboka. Eno hoe ay ve zany Mosesy afaka mibantsina ny endriky Jehovah tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Tsy mareteka ao. Eno hoe Andriamanitra miteny eto fa Mosesy ony mahavita mibantsina sy mahita ny endriky Jehovah. Nefa rehefa any amin'ny voninahitra izy tsy mifanatika ny resahany amin'ny Mosesy fa omeny lamosina izy. Dominy eo akaikinao misy zavatra zany avereny misy zavatra zany. Zao le izy no hoe mifanatika dia manambara ny zavatra ho avy fa ny manome lamosina manambara ny zavatra lasa. Ara-tantara ao anaty baiboly dia Mosesy no napahitana sy nanoratra amin'ny boky Genesis ary inoko fa ny Exodus 7:30 teo ny nanomezan'Andriamanitra azy ny zava-miafy ny famoronana tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Orakoraka mafy ao n'Andriamanitra. Rehefa miresaky tsika momba voninahitra dia miresaky tsika momba ny famoronana satria tsy makany amin'ny Genesis makany amin'ny Apocalypse le izy fa avy ety amin'ny période apocalyptika verina makany amin'ny Genèse. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Hitanao izy zao ny vanim-potoana farany fa amin'izao vanim-potoana farany zao Andriamanitra mitondra anao amin'ny voninahitra mamerina anao any am-piandohana rehefa napidina amin'ny voninahitra amin'ny fiainanao. Ianao tsy Mosesy. Ianao tsy Mosesy. Mosesy ny mila mangataka hoe apahitao ny voninahitra ao fa ianao rehefa nateraka indray dia Andriamanitra tenany nanovanao olona feno voninahitra. Andriamanitra tsy mahareteka. Batoro tsara azonao zavatra zaraiko. Mazava ve midiky fa rehefa hiteny izy dia mifanatika fa rehefa nao voninahitra izy dia miambona manome lamosina. Midiky fa teo Mosesy nanehoan'Andriamanitra ny sekret mpamoronana no hoe manome lamosina ara-panahy dia miverina any amin'izay ny andohana. Genesis any amin'ny mpiandohana fa any no avy ny hoavy any ny lasy any Andriamanitra ny seho tamin'ny Mosesy nanome lamosina nefa mavita mifanatika ihany. Rehefa miteny izy mifanatika fa rehefa neo voninahitra izy manome lamosina. Mazava sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Hotorotsana tana zay miaina dia zao ny dikan'le izy rehefa miresaka momba voninahitra izy dia miresaka momba ny zavatra lasa ary ny zavatra lasa Mosesy nampandratan'ny Genesis miresaka momba ny famoronana izy. Eno kerere Romanina 5 ny 5:9. Yey! Mamaly nareo. Yey! Yey! Hallelujah! Romanina 5:9 fa folom-bola tsy nanan-kery sika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro amonjy atsika amonjy ny ratsy faraha. Baiboly dia milaza fa misy zavatra nataon'Andriamanitra mialohan'ny fotoana anomanany izay zavatra tiany atao ara-potoana ka ny famonjena efa vita fa isika ny natao hisitaka ny vokatry ny famonjena amin'ny fahateram-baovao. Tsy Mosesy sika ka angataka mba hanehoana ny voninahiny fa Andriamanitra tena mihitsy ny antso atsika ho fanehoana ny voninahiny.
zany Mosesy nangataka apahitao fa ianao Andriamanitra mihitsy no miseho ino voninahitra tsy marety eka ao an'Andriamanitra tsy marety eka ao an'Andriamanitra tsy marety onakoraka ao an'Andriamanitra inona ny dikan'izay inona ny dikan'izay Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy fa ianareo dia taranaka voafity fanjaka ampisorona firenena nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba haneho ny fahatsarany niantso anareo amin'ny voninahitra tsy marety eka ao an'Andriamanitra maninona ny tsy misalasala fantatro zany azoko zany nomena zany fantatro fa anisan'ny olona afaky ny ambabo amin'ny Kristy ary zara-babo eto ny fanjakan'Andriamanitra androany ka ninninona zavatra tsy tokony atao na zavatra tsy tokony anao androany arivo dia miala eo amin'ny fiainanao le izy ozy izy Joba ao boky Joba dia milaza zao ny Baiboly ny amin'ny fahavalo arenany nateliny nefa alohany ray satria oloaran'Andriamanitra hiala ao akibony zany dia volo tsy manana fahatsarana ho azy zany le any Adama ihany satria Adama veriversaina dia ino nataony sy nararotiny anakorotana ny tany zay mahatonga ny tany mikorotana ny fanorenany tany taloha ny olona afaka miresaka amin'ny biby taloha mifakazo resaka na amin'ny biby na ny olona zay mahatonga ny Eva ne mbola tsy naloty fa tokony misy remarika izy raha voateny le menarana raha voateny le menarana dia tokony teny izy fa manina koa tia miteny fa efa miteny foana le menarana ao sa dia zay nahatonga azy voafitaka ndresaka le menarana fa dia vono tao le menarana zay nahatonga azy voafitaka torono tana zay menao dikan'izay na menarana na liona nizanizy dia mahafantatra amin'ny feony Adama sy Eva zay nahatonga ny Adama nameny anarany biby rehetra nanao hoe lion présent rhinocéros présent namaly daholo ny biby torono tsara tana zay mena fa voalasany dia volona fahefana korotana ny tany tsy mifakahazo ny olona sy ny biby lasa hitan'ny olona ohatra ny soro rajako indray Adama nefa olona nanam-pahefana teo satria nikorotany le raha mifilesy tsy vaniny iny le devoly tsy manjary dia zao Andriamanitra amin'izay rehefa avy eo namerina le fahefana tao amin'ny Kristy maty Jesosy ohatr'izao le fetaka le izy torono tsara tana zay miaina avy any izy darodaroany sy nananandra dia nikapohany Jesosy nangino ohatry ny ondry no ny fitiavany ianao iny izy nikapohany iny fanasanao anao iny ozy izy izay atoko telo amin'ny 50 torono tsara tana zay miaina dia nangina izy ohatsy ny teny maty izy dia isan'ny maty mihitsiny midina tany amin'ny fiainana tsy hita amin'izay zao ny zavatra nitranga tany amin'ny elo avy any izy teo izy Lucifer falifalinanao mozika Lucifer velany amin'ny elo ony Jesosy zoro izy fa tsy nankafika azy le hafa taitra azy reo tao tsy mety mahay mihitsy fa maninona marina satria tsy nanota izy nanalalaota dikan'izay ny marina ny fahamarinana momba ny tenany tsy natao le voniafo izy satria koro aranofo eto ambony tany nalaina tamin'ny Maria fa tena tsy voakasy petinota mihitsy atao ny farany torono tsara ny tana zay miaina teo izy Lucifer atao amin'izay fiandianany teo Jesosy ametady fanality metady izy tonga dia lotana zay fiandianana Lucifer dia votsitra teny an-tanany le lakile tsy mila miondrika akory Jesosy fa niraisiny ohatr'izao teny am-panidinana tsy marety eka ao an'Andriamanitra dia zao ny zava-teny izy nisangana tamin'ny maty amin'izay izy rehefa nisangana tamin'ny maty izy ny fahefany tany ray manontolo iny nalainy tany amin'ny fiainatsity iny le very tamin'ny Adama teto amboniny tany fa lasa tany amin'ny fiainatsity nalainy Jesosy tao amin'ny fiainatsity mba hahatonga ny taranany rehetra afaky ny ho afaka amin'ny famabony Satana fa andresy azy ary zara-babo amin'izay dia zao ny zavatra nitsanga ianao very ozy izy Lucifer teo izy Jesosy sady niteny tamin'ny Lucifer zao enoy za tsy nahota fa nikapohanareo way teo izy Andriamanitra mariny zany ozy Andriamanitra ray mahino an'ilay izy mariny zany kapokapohanareo fotsiny zanako inona ny ataony Satana tsy afaka manao an'iny izy satria mariny tsy nanota Jesosy fa nikapohana tamin'ny zavatra tsy nataony dia izy le nikapohana teo amin'ny toeran'i Jesosy ianao no tokony nikapohana fa Jesosy nikapohana testa avy any amin'izay ny devoly ary andeha horingako taony ny olombelona fa ametsara velatsy zay tsy mahalala ny atao no matiny fa rehefa tonga eo aminao izy dia maiza mamaliko zao atao za tsy tokony nokapohana ntsoniko fa Jesosy nefa nikapohana teo amin'ny toerako tsy manam-pahefana amiko zany ianao tsy mareteka ao n'Andriamanitra hitanareo sanganena ny devoly
iasina an Jesosy tsy mahavoatazona azy satria accusation injuste fanentikendrena namelezana an Jesosy. Tonga teto tany keo tenrikana anao, ianao koa tokony alalina ataonao. Zay ny ilana ny toroteny androany arivo mba eo amin'ny position ny olona afaky nitsangana ianao rehefa nandray an Jesosy ary te hiteny anao fa anao io ny fandresena. Halleluja, halleluja. Misy ny an'izay, misy ny an'izay. Dia zao no nataon'Andriamanitra. Ahoana pastora, inona ny tokony ataoko raha te handovana io fiaina be dia be ao Jesosy io mba ahafahako mizara babo androany. Mba misy tendren'izay ve? Zao le izy, tsy maintsy ateraka indray ianao fironona vaovao. Ahoana ilay famoronana vaovao? Korintiana faharoa toko 5:5-10. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Ianao le reradraraka taloha, ianao le matahotahotra taloha, ianao le mpiasa saina taloha, le kivolava taloha, le mpitabataba taloha, le mpirediredy taloha, efa lasa. Fa manomboka fandraisanao an Jesosy dia olom-baovao ianao. Eo amin'ny toeran'ny olona manapaka, manana sy fahefana, afaky ny hanova zavatra satria natioran'Andriamanitra dia nampitainy ao anatinao amba olom-baovao anao. Tiava maveo an'Andriamanitra, tiava maveo an Jesosy. Jesosy no navita an'izany. Halleluja. Avereo, efa lasa ny zavatra taloha. Dia zao le izy, noforonony ianao iaina sy aneo ny fahasarany voninahiny eto tany. Noforona vaovao ianao tao amin'ny Kristy Jesosy, iaina aneo voninahiny eto tany. Angamba mbola mety zay ny toerana misy ianao na dia nateraka indray izy ianao. Fa ny zavatra mitanga dia tsotra, ianao tsy mahalala fefizany ianao. Misy fiainana vaovao ao anatinao. Zay rehetra hozy izy ny Jona 2:10. Toy izao ny tavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokany mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa manana fiainan'Andriamanitra mandrakizay atao hoe Zoe ao anatinao. Tsy maretaka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Zao zany eno amin'izay ny tena fiainana norma, le fiainana iainantsika eto fa tsy le any ivelany any. Avelao itenikeny natoro tsara ny tanan'izay miaina. Rehefa nanao tany olona dia lasa normal ny fahafatesana, normal ianao raha marary, normal ianao raha kivy, normal ianao raha ketraka. Zay le normal andavanandro. Lala ny velona. Toro tsara ny tanan'izay miaina. Fa zao ny tena taloha ianao talohany nanontany, olona tsy natao ho faty, natao hiady anao edera, mibaiko ny zavatra rehetra, ekeny zavatra rehetra. Zao amin'ny alalan'i Kristy ao anatinao, ny zavatra rehetra miverina hatramin'ny voalohany satria zanaky ny voninahitra ianao. Dia zao ny zavatra mitsanga, tao tsara tanan'izay miaina. Zao ny zavatra mitsanga, manomboka zao ny fiainana tena normal. Misangana ambony seza roulante ny mandeha, benky mititika daholo, marenina mandray daholo, mitsamba mahiratra daholo. Zany norma ao amin'ny Kristy, tsy maretreka ao an'Andriamanitra. Ny atongavan-drali de miracle eto amerina zavatra rehetra milohany fotsiny, ary ny rano zay ampafantatranao zany fahamarinana zany. Naiza andehananay, tianao Jesosy, miasa eo fiainanao izy ny mpamonjinao, miala amin'ny ratsy, verena amin'Andriamanitra, mbeba, miala amin'ny faratsina. Efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mareteka ao an'Andriamanitra, tsy mareteka ao an Jesosy. Halleluja, halleluja. Hozy izy David, hey, na dia mandeha mamaky ny loasa aloko ny fahafatesana za, dia tsy atahotra ny loza fianao no amiko. Tsy hoe tsy misy ny fahavalo, tsy hoe tsy mitanga izay zavatra hafa te hitanga, fa tsy afaky ny anaka anazy anozy izy David, fa satria efa voaraiko tao anaty toroteny ohatry ny androany arivo, fa miaraka amiko izy ary ato anatiko izy. Noho izany tsy atahotra, tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Atsangana ny tanan'izay tsy matahotra fa tonga dia samy risika tsara ohatra lohatolo. Halleluja. Atsangana ambony tsara hoe tena nakaikinao tena siro ianao fa tsy matahotra. Verena tena siro ianao fa tsy matahotra. Raha voenao ny tsy matahotra eo hoe dia tsy voazo ny tany tsony ianao fa miasa ny lanitra hoe.
androany ariva zany izao zavatra hitangy eto misy olona nentina teo ambony fandriana loana ny tafitrano nampidina teo amin'ny Jesosy teo izy Jesosy mantsy le malemy zao izy efa eny fandriana io natorinao fa mandray valipiti androany ariva batao etomboty dia le fandriana ray mba nandray valipiti mibataina nentin'ny loty nefa izy nentina teo natory izy nay nitsangana nitondra fandriana zany zavatra hitangy eto androany ariva zay zavatra nanosenanao tamin'izay izy ndray androany ariva natosika anao aredeka ao n'Andriamanitra Hallelujah. Ao indrindris os David na demande mamaky ny loasariko ny fahafatesana za dia tsy atao ataloza fianao no amiko ny sorakasonao sy ny tenao reo ny mahafatao mamela talatabatra eo anoloko eo imaso ny fahavaloko ianao eno tsara ao anatin'io aretin'io mihitsy Andriamanitra namelatra latabatry ny fanasitranana ao anatin'io toloky io Andriamanitra namelatra latabatry ny fampaherezana eo anoloko eo imaso ny fahavaloko raha zay no mahainao zany tonga dia miorakoraka menao fotoana miorakoraka menao fotoana alleluia ka tsy sery ny fahafatesana andavanao zany tsisy fahalemena miara-mody aminao zany ofenony amin'ny fahasoavana amin'izay irinao ny kapokanao amin'ny imaso ny fahavalo nanaovan'Andriamanitra zany raha ianao le olo mirakorama feon'Andriamanitra alleluia misy lalany voninahitra misy lalany ahoana ary nampitanga le famoronana pasteur sy tonga dia mitranga ho azy amin'izao sy tonga dia avena tsy mitranga ho azy amin'izao andao mitsika andray ten'Andriamanitra ke fa misy lalany le izy avereno misy lalany le izy hoe avereno fandroany misy lalany le izy avereno fantelony misy lalany le izy koron telona faharotoko fahatelo andiny fahavalambifolo vetivety ary ny tompo zany fanazany ary zay toerany fanany tompo ny toerany fahafahana fa isika rehetra kosa mitabatsy ny sarony dia mijery ny voninahitry ny tompo voninahitra mira famoronana voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana zany endriky zany lasa endriky ny famoronana endrika ao avy amin'ny voninahitra avy amin'ny famoronana tsy hita maso ho amin'ny voninahitra ayaya ho amin'ny famoronana hita maso inona le voninahitra voalohany fahateram-baovao vao miteny ianao hoe raisiko Jesosy dia fironony ao anatinao fanahy vaovao ary ny fanahy vaovao anatinao iny no ampiasanao akanesanao ny voninahitra manaraka avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra le voninahitra faharoa le fahagagana sy eny amin'ny fiainanao sy le famoronana toro tsara ny tana zay miaina avereny voaraiko avereny fandrondra azo loha voaray le izy avereny fantelona henonao tsara le izy toy izako ary zay zany ny lalana avy eo amin'ny fahateram-baovao miatrika ny asan'Andriamanitra zay ny lalana alleluia dia inona le hoe aseho amin'ny voninahitra andaontsika hijery amin'ny jaona toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo zaona amin'ny jaona toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo izany nataon'i Jesosy tao Galilia rehefa nalovany rano ho tonga divay izy tao Kana ho voaloham-pamantarana ka naseho ny voninahiny ary nino azy ny mpianatra eny hoe le izy ny voninahitry'Andriamanitra sy ny fanehoana ny voninahitry'Andriamanitra voalaza dia ny fanovany Jesosy ny rano ho tonga divay namorona divay avy amin'ny rano Jesosy hitanao le izy dia naseho le voninahitra ny fisehoan'le voninahitra miala avy amin'ny voninahitra ao anaty ateraky ny ray an'i Jesosy ianao androany ariva miampita ny voninahitra manaraka aseho amin'ny famantarana sy fahagagana zao zany ny zavatra misy inévitable ny miracle rehefa tanteraka amin'ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy ka firy androany ariva ny resy lahatra an'olo-tena ho an'i Jesosy tsangana mitoerana misy anao tsangana mitoerana misy anao fa nilanitra ny taloha dia misora azy amin'ny fonao manontolo misora azy amin'ny fonao manontolo tonga ny fotoana halleluia tonga ny fotoana halleluia ashakatarababa
Iburabababosha katarabababos. Riza kasatara.